manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tovoka. Manona ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fitain'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy izay manaraka hatrany ity fandarana ity atao amin'ny tokantrano ato na amin'ny alalany télévision zany na amin'ny alalany Amity TV zany mazava ho azy na hoe radio na amin'ny alalany réseaux sociaux YouTube sy ny Facebook dia ho aminao ny zany fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra izany. Miarabanao pasteur Heritina. Fedana tompo aminao pasteur Alvarez dia miarabantsika menakavy mbola atotsika. Josa toko faraiky amby roapolo tsika pasteur ny tanàna ampisorona sy ny levita famelao zany dia hivavakatsika ary sy adintsika moa mivavaka hatrany ho an'ireto olona izay mety manana olana, mety manana aretina, zay dia matoky ary mino tokoa ny tenin'Andriamanitra. Ary izao voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe mifampivavaha ianareo mba ho sitrana satria fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Koa dia hivavaka izay amin'izao fotoan'izao hivavaka ho anao manokana, mety hoe manana tsy fahasalamana na mety hoe ho an'ny zanakao angamba mety salama zanakao amin'izao fotoan'izao na mety misy zavatra tiana hoentina bavaka manokana na ny fianaran'ny ankizy na ny tokantranonao, fiainam-pitiavanao na ny asanao apetrao amin'lohanao ny tananao raha azonao atao zany hivavaka izay ho an'izay faritra mararanao dia apetrao amin'izany koa ny tananao hivavaka ihany koa tsika amin'ity tenin'Andriamanitra ty ny dahoary. Raha hoe mivavaka manokana izay amin'izao fotoan'izao mandreto rahalahy sy anabavy misy amin'izy rehetra mametraka ny tanany amin'izao fotoan'izao amin'ny zanany na amin'ny alalany na amin'ny dossier ampelantanany eo mivavaka manokana amin'izao fotoan'izao. Ny asana devoly dia miala amin'ny anaran'i Jesosy na aretina amin'ny lamosina, aretina amin'ny tranjaza, aretina sitrapanafody cancer, diabeta, aretina amin'ny tongotra, aretina andony verimberina na aretin'inona na aretin'inona mandidy amin'izao fotoan'izao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, miala ny fahasarotana rehetra, miala ny herin'ny maizina rehetra, miala ny asana devoly rehetra amin'izao rahalahy sy anabavy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao sitrana ianao mandray fitahin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Raha ianatra ty bokin'ny Josoa ty zay dia mangataka ny fanahy masina le mpampianatra tsara indrindra ampianatra anay hitarika anay amarina rehetra dia ho tahina manokana izao fianarana izao amarina aminay teninao manao hoe andefa ny teniko ao izy ianao mba hasitrana azy. Ny teninao dia fanafana, ny teninao dia mitondra fahendrena, mitondra fahazavantsaina, mitondra fitahina rehetra zay ilainay na arabola na amin'ny tokantrano na amin'ny zavatra rehetra zay ataonay dia ato anatin'ny teninao no anovozana izany. Ny teninao dia manasitrana ny aretina rehetra. Tahi manokana izao fotoan'izao misaotra Jesosy eo. Amen. Josoa toko faraiky amby roapolo pasteur lasarintsika. Ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny levita dia nanatona ny Eleazara mpisorona sy Josoa zanak'Nona ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny firenena zanak'Israely ka niteny taminy tao Silo tao amin'ny tany Kanana hoe Jehova efa nampandidy any Mosesy mba omena tanàna toerana izahay sy ny tany manodidina azy ho an'ny biby fiompinay. Dia avy tamin'ny lovanay no nanomezany zanak'Israely ny levita izao tanàna izao sy ny tany manodidina azy avy araka ny didin'i Jehova. Andiny faevatra. Dia nahazo Loka fokony Kehatita ary Loka azo ny taranak'i Arona mpisorona izany levita dia tanàna 10 avy amin'ny firenen'i Joda sy ny firenen'i Simeona ary ny firenen'i Benjamina. Ary Loka azo ny taranak'i Kehatita sisa dia tanàna 10 avy tamin'ny fokony firenen'i Efraima sy ny firenen'i Dana ary natsasaka ny firenen'i Manase.
ary loka azo tarana gersona dia tanana telo amby folo avy tamin'ny fokon'ny fireneny sakara sy ny fireneny asera sy ny fireneny naftaly ary tamin'ny sasaky ny fireneny manasia any basana somary diantsika pastera ny famakina teny satria dia naratany filokana sy naratany daholo ny eo tonga de tsambiky ntsika ty amin'ny andin'ny faefapolo zany ny tanana rehetra an'ny taranaky merari araky ny fokony zay sisa tamin'ny fokony levita dia tanana rombe folo loka azony ny tanana rehetra any levita teo aminatin'ny lovany zanak'israely dia valo amby efapolo sy ny tany manodidina azy avy ireo tanany reo samy manana ny tany manodidina azy avy tahaka zany avokoa ireo tanana rehetreo pasteur dimy fatelo amby efapolo dia nomeny Jehovah ny Israely ny tany rehetra zay efa nianiana ny menany razany ary nandovy zany izy ireo ka nonona teo dia nomeny Jehovah fitsarana tamin'ny tany manodidina izy araka zay rehetra nianianany tamin'ny razany ka tsy nisy lehilahy tamin'ny fahavalony rehetra nahajanona teo anoloany fa natolo Jehovah teo an-tanany avokoa ny fahavalo rehetra tsy nisy latsaka na de kely akory aza ny zavatsoa rehetra izay nolazainy Jehovah tamin'ny taranak'Israely fa tanteraka avokoa izany rehetra izany pasteur. Amen. Amen. Ya ny lohateny lehibe eto moa zany dia ny hoe ny tanànan'ny mpisorona sy ny levita. Misy zavatra anankiroa pasteur no zavatra tena tiako ho resahana eto aloha zany androany zavatra roa loha mahakasika an'ity tenin'Andriamanitra eto ity. Dia ny mahakasika ny hoe anjara voatendry ho anao eo anatrehan'Andriamanitra. Ny anjara voatendrinao eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mijeritsika eo amin'ny andin'ny faefatra vakio kely ny pasteur andin'ny faefatra. Andin'ny faefatra dia zao mivakiny hoe dia nahazo loka ny fokony kehatita ary loka azo ny taranaki arona mpisorona isan'ny levita dia tanana telo amby folo avy amin'ny fireneny Joda sy ny fireneny Simeona ary ny fireneny Benjamina ary ny loka azo ny taranaki kehatita sisa dia tanana folo avy tamin'ny fokony fireneny Efraima sy ny fireneny Dana ary ny sasaky ny fireneny Manase. Raha mijery eo anao dia misy ilay atao hoe anjara voatendry eo. Anjara voatendry zany no ampaherezako ny mpino mandrakariva pasteur rehefa hoe mivavaka isika, rehefa mivavaka isika dia mila mahatoky ny tompo ary mila manana faharetana. Mila voalohany mila mahatoky ianao fa mihaino vavaka anao Andriamanitra ary mila manana faharetana ianao. Voalazany tenin'Andriamanitra asiny any amin'ny toko fa amin'ny andin'ny boky iny moa zany pasteur hoe tokony hanana faharetana kely ianareo izy mba azahoanareo zay lazainy ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra asa amin'ny Hebreo izy amin'ny Hebreo bokony Hebreo misy toko fafolo andreo rehefa kitsika kely ny pasteur ane zay tenin'Andriamanitra zay mba tena ahitanao zany hoe ahoana ny tena fomba fiasan'Andriamanitra. Andininy fa 5:30 Hebreo toko fafolo andininy fa 5:30. So voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe ko aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe fa tokony anana faharetana ianareo mba ahazonareo zay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra. Zay ko aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe fa tokony anana faharetana ianareo tokony anina ny tokony anana faharetana mba azahoanareo zay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra. Tokony anana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazainy teny fikasana. Ny tena olana pasteur amin'ny fivavahana kristianina dia voalohany aloha ny tsy fananantsika finoana. Ary ny olona rehefa tsy manana finoana dia lasa mikoropaka. Ohatra raisiko ohatra hoe misy ankizy vavy eo, ankizy vavy efa somary taratara ihany ny taonany azonao tokony hanambadiany dia ny vavaka izy ray volana, vavaka izy 2 volana mbola tsy tonga ihany le valim-bavaka mbola tsy nanambady ihany, vavaka 3 volana. Andriamanitra nefa efa miprepare any ambadika any manomana hoe ty ny vadiny ty olo ty, manomana vady saza ho azy, vady endry, vady avy amin'ny Jehovah. Vokatry le tsy faharetany,
vokatry le tsy faharetany de mikoropaka izy de lasa miditra any amin'ny anjara tsy tokony ho anazy azanao mikoropaka izy de mitsofoka any amin'ny lalana tsy tokony izorana de mety tafiditra na vady misotro toka vady mamilava vady mifoka asigiara vady amono azy vady ampijaly azy na vady mety amitaka azy fotsiny ary iaraka-rahan'le lehilahy ray volana sy tapany izy ro volana de ariny lehilavy eo vokatry ny fikoropahana azanao eto zao anao raha mijery an'ity tantara eto amin'ny josoa toko faraky amin'ny roapolo ity a de natao ny filokana filokana natao tam'izany tsy le filokana PM io ohatrany atsika zao tsy le filokana manolo to tsy zay fa hoe izara tany izara lova zany de efa naperaka teo zany hoe ty lo anankiray a ty ny anaray ty ny lo faharoa ty ny lo fahatelo ny zarazaraina faritra ohatra zay zany le tany ohatra azonao de natao akitsapaka zay le filokana resany eto natao akitsapaka hoe iza ny azo ny voalohany iza ny azo ny faharoa iza ny azo an'le fahatelo ny tiako atongavana de hoe ao amin'Andriamanitra efa misy anjaranao ao ary Andriamanitra efa mandahatra n'zay anjaranao zay tsy azon'izaniza rombana io pasteur Alvarez ary tsy azon'izaniza angalarina io satria raha mamaky an'ity joso atoko faraky amin'ny roapolo ray manontolo ty tsika de ohatra zay daholo le izy io natao karazana filokana daholo le fizarana an'le tany teo natao akitsapaka zany ny tena marimarina kokoa de tena sambo nanana ny anjarany arak'izay nanendren'Andriamanitra azy za zany tena miteny an'reto-pino reto hoe misy anjaranao amin'Andriamanitra misy anjaranao amin'Andriamanitra fa saingy zao kosa mila mandeha anao amin'ny fihevitran'Andriamanitra mba azahoana zay anjaranao zay fa tsy amin'ny fihevitra ao mila mandeha anao amin'ny lalan'Andriamanitra sy miprograman'Andriamanitra fa tsy amin'ny lalanao fa io manko pasteur ozy izy ny ten'Andriamanitra manao ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako de ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Galatiana ny hevitry ny nofo ozy izy de fahafatesana fa ny hevitry ny fanahy kosa de fiainana ny tiako atongavana am'izay de zao ity nofotsika ity fisainatsika ity de manana ny fiheveratsika tokony anao an'zao azao tokony anao an'ity a tokony zao mihitsy ny hitako mampety a ary zany daholo mahavoafitaka ny tanora mahavoafitaka ny tanora nge pasteur mahavoafitaka ny olona mijery zavatra ivelany loatra io tsy mety amiko bogosy loatra izy bogosy fa maditra izy bogosy fa mampirafy izy bogosy fa mifoka azigiara mifoka arongony ao anaty adalana de ozy izy anao izy ny anahy inona zay le fihevitry ny nofo etsy anefa mety misy tovolahy tsotsotra mety tsotsotra fa manam-panahy manam-pahendrena olona mba mivavaka matahotra an'Andriamanitra ary vonina ny anajanao fa le fihevitry ny nofo de hoe ino ny anahy iny le mipelipeliky iny mihitsy iny le kijejojejo iny mihitsy iny le kidaladala amina moto le manana iny mihitsy de be dabelaka izy vavoafitaka satria tsy ao am'le planin'Andriamanitra tsy ao am'le zavatra notendren'Andriamanitra de midona am poto izy nariny lehilahy izy vo mahatsiaro hoe takizay ihany antsofoka tam'le tovolahy tsotsotra iny jerenao nefa teorina le tovolahy bogosy folo taona teorina pasteur Alvarez le tovolahy bogosy potiky ny toka potiky ny sigara ny tarehany potiky ny rongony potiky ny vehivavy miamai potiky ny aretina nazera moto fa mamilava de nazera moto ny tarehany amin'ny efa mangany vokatry ny tsy hitatsony le bogosy teny ilay olona tsotsotra izay noverina tsisy lana ao androany anefany mety aneniny ianao satria mety ho lasan'ny hafa azonao de le olona tsotsotra mety tsy tianao iny nanam-pahendrena de mety niakatra ny fiainany niakatra de ny famadika le tantara azonao satria izy tsotsotra nanam-pahendrena lasa ny ananakarena ny ananaka ny antahin'Andriamanitra ny antahinany de niakatrakatra ny fiainany lasa ny abogosy tamin'ny olona manko ry pasteur rehefa mimanankarena raha lasa bogosy zany ohatra nareo ohatra ny lasa miatahin'Andriamanitra zany de lasa miova tsy ohatra zao mihitsy nareo taloha azonao le izy de misy zavatra mifamadika zany azonao le fandehana ny tiako atongavana am'zany zany de zao ny anjaranao tsy mba midify rehefa nangataka ianao de mila mahalala ny sitrapon'Andriamanitra mila mahafantatra inona tompony lalana hitondranao aza maimaiky aza mandrombaka ny anjaran'ny hafa aza mandrombaka fa ny anjaranao sy ny planin'Andriamanitra aminao efa mipetraka ao
de zany mihitsy reto zavatra rehetrarehetra reto raha mijeriny josoa toko faraky am'roapolo ray manontolo anao paster momba nle resaka fizarana lova rehefa ozy izy ny tompo hoe io ny anao mety tsy mety amin'ny sainao io androany mety tsy mety amin'ny eritreritra ao io androany fa ekeo raha io no men'andriamanitra anao raha tena avy amin'andriamanitra o iaho azanao tsy ndreko tsara fa tsy avy amin'ny safidiponao fa ny safidipon'ny olona mako paster mety amitaka mety anao nangataka ho afeky tena any atamatavy kanjo ianao lasa ny dego ianao efa tena mba mivavaka tompo any atamatavy nytiako any atamatavy nytiako nalefa ny olona ianao any dego misaora alohan'andriamanitra mety zay planin'andriamanitra ao adego ny mety hitahiny tompo anao nangataka ianao affectation eto Antananarivo nalefa ny olona ny fianaratsoa maneke raha mpanompon'andriamanitra ianao de mahay malala an'izay le hoe famatorana ra-panahy zay famatorana ra-panahy zay de malala ny sitrapon'andriamanitra hoe nangataka tsika ary malala ho eto Antananarivo nefa zao ny lala nitondran'ny tompo atsika ekentsika io fa tsy maninona azonao nangataka tsika nangataka enao ohatra hoe tsy fantatro ny tsy fantatro toly zay zavatra mety mitsanga eo fiainatsika sy ny etaitapotsika fa andriamanitra de manana planina ary manana ny hoe ty voatokana ho anao ty masoanao ary zany no nytiako tenenina amin'ny olona ny planin'andriamanitra pasteur de tsara lavitra noho zay eritreretitsika ny zavatra tendren'andriamanitra ao anao de tsara lavitra noho zay ao atsaitsika ianao mety mitena tena tsy mety amiko kely loatra io kely loatra no hitanao ty ivelany fa mety zavatra goavana ny ao anatin'io satria andriamanitra nanolotra an'izy io ampelantananao ary zany no tokony zay no lazako hoe mila manana faharetana mila mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra fa tsy mila maimaika amin'ny zavatra mety hoe fiheverana ranofo sy fiheverana saina fotsiny pasteur Alvarez mazava de mazava zay pasteur ary sady marina tokoa zany fampianarana tenenina toy zay pasteur hoe araka le volazan'ny boky Hébreu tenenina hoe mila manana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo soratra masina be deaibe manko ny olona no miteny manao hoe efa ela be zay nanompon'ny tompo fa aiza ihany ary zany valim-bavaka zany dia zay le tenen'ny tompo hoe mila manana faharetana fa tsy maintsy zay anjara voatina zay pasteur tsy maintsy raha ijeriny ato amin'ny baibolitsika raha ny tantara Mosesy satria Mosesy moa zany no nampandidy tam'izay fotoana zay hoe ny taranaky Levy de menanjara manokana nampandidy Mosesy tany aloha tany hoe rehefa tonga any amin'ny tany Kanana nareo de tsy hanana anjara tany manokana ny tany Levita fa kosa amin'ny alalan'ny lovany zanak'Israely tsirairay avy no angalana amin'ny tany manodidina sy ny tany manodidina no angalana pahany de reo no atao filokana indray de ho zaraina isaky ny firenena sy ny foko amin'ny foko zany misy foko maromaro zany amin'ny taranaky ny Levita ao dia reo fokony Levita reo zany aparitaka amin'ny zanak'Israely amin'ny tany manodidina ny fitorana masina zany de aparitaka eo zany zareo zany arak'izay an'izay de tsy hoe ny olona fotsiny tam'izao zareo pasteur efa zay zany de efa tsy maintsy mahazo tany zany zay fa rehefa tonga any zay de miandry zigadonany fotsiny eto zany fa tsy maintsy ho avy ny tany tsy zay nataon'ny zanak'Israely rehefa tonga tany reto Levita reto fa nanatona ny Josoa izy Josoa no ray aman-dreny ara-panahy tam'izay fotoana zany sady mpitondra firenena moa ty Josoa ty no ray aman-dreny ara-panahy sady président zany izy tam'izay fotoana zay aranofo no ray aman-dreny mpitaiza ara-panahy izy mihitsy zany no azo lazainy hoe mpapiofana ara-panahy ihany koa na de ny Levita aza pasteur na de mpisorona aza de niankina tamin'io ray aman-dreny ara-panahy ry tombontsoa lehibe fananana ray aman-dreny ara-panahy pasteur raha iresaka kely momba zay resaka raha-pirenena kely zay sy ny fitoram-piangonana kely zay aloha de i Josoa dia mpianatry Mosesy pasteur mpianatry Mosesy ary mianatra mandrakariva tamin'ny Mosesy zany hoe ny fomba fijeriny Mosesy sy ny fomba fijeriny Josoa zany pasteur de tena mitovy mihitsy rehefa miatrika zavatra zareo de tena mitovy hoe zao ny fomba fiatrehana zavatra rehefa misy vision tao anatin'ny Mosesy de rehefa nilaza zany tamin'ny vision zany tamin'ny Josoa izy de lasa tonga ho azy tamin'ny Josoa ny vision Mosesy satria namolavola any Josoa hiatrika hitondra firenena i Mosesy nanana mpianana zany Mosesy tam'izany fotoana zany afaka andimby azy amin'ny fotoana tsy maheo azy tsony ka amin'ny fotoana tsy maheo azy tsony ny Mosesy tsy eo tsony de mitohy hatrany le vision mitohy hatrany le fitantanana raha eto Afrika nijerena pasteur ny mpitondra fanjakana eto Afrika manontolo de ohatrany tsy vitsy ny manana zany hoe mpianana manokana zany reo azo lazaina hoe mpitondra firenena eto Afrika
hoe mba afaka ampitana zany relève politique zany tsy de misy an'zay hoe ampitana zay vision fa matetika olona hoe mieritreritra zareo hoe anotona vola be amina olona manampaizana na olona nianatra be na olona nalala olona be dehibe angamba olona malaza be to amin'ny toerana anankiray de hoe anotona vola amin'ny olona io a rehefa mametraka vola ao dia tanteraka ho azy ny vision tanteraka ho azy ny anjara voatendry tonga foana ny anjara voatendry rehefa manotana vola be nefa ny olona anotonana vola be tsy nampianarinao tsy nianatra taminao a tsy mitovy vision aminao a tsy mitovy fomba firehana aminao tsy mitovy fomba fijery fa manana vision hafa mihitsy nefa ianao fa nanotona vola tao be de ny akamaroan'ny mpitondra firenena eto Afrika moa de saika zay daholo ihany Jesosy de nanana mpianany ary rehefa tsy teo tsony Jesosy amin'ny fotoana niala Jesosy Kristy tompona ka ny an-danitra télévision an Jesosy tsy niova fa nifindra tato amin'ny mpianatra ary niapita de tonga aty amintsika ary tsika zao de mandray vision avy amin'ireo mpianatra eo zany le vision tany amin'ny Jesosy a de mbola mifindra atsika findra aty amintsika ty ary zay mahatonga atsika mbola hitory filazantsara maneran-tany pasteur vitsy zany ny olona manana an'izay hoe manana mpianana zay ka afaka apita an'izay vision zay nefa ny olona mpitondra firenena na mpitondra fikambanana na mpitondra na miankonana zany a de mila manana zay vision avy amin'Andriamanitra zay pasteur ary Joshua dia tsisy hafa mihitsy amin'ny Mosesy ny fomba fiainana satria nifindra le ositra zany reto taranaky levy reto pasteur dia tsy niandro fotsiny fa nitaky tamin'ny Joshua satria fantatry zareo hoe tahaka ny fomba firesaka amin'ny Mosesy ihany ny firesaka amin'ny Joshua de nampahatsiahy fotsiny izy hoe zao voalaza ny teniny ato amin'ny andinin'ny faharoa mana hoe ka nyteny taminy tao silo tao amin'ny tany Kanana hoe Jehovah efa nandidy an'ny Mosesy mba omena tanàna itoerana izay sy ny tany manodidina azy ho an'ny biby fiomponay de avy amin'ny lovany nanomezany zanak'Israely ny Levita izay tanàna zao sy ny tany manodidina azy avy araky ny didiny Jehovah rehefa nampahatsiahy fotsiny reto Levita reto hoe zao ny tenin'Andriamanitra nolazain'ny Mosesy de tonga de fantatry Joshua avy hatrany zany satria Joshua sy Mosesy a Joshua de mpianatry Mosesy ary zay lena tonga ny tamin'ny retana kely zay resaky zay na tonga ny fariseo sy mpanorandalàna ny rehare tamin'ny Jesosy mihitsy zay ny mpianatry Mosesy nianatra tamin'ny Mosesy zay ny vision Mosesy taty aminay fa ny zavatra tsy fantatry ny mpanorandalàna sy ny fariseo fotsiny tamin'izay fotoana zay a efa tsy any amin'ny Mosesy tsony ny baolina fa efa any amin'ny Jesosy ny baolina any amin'ny Jesosy ndray tsika mila maka vision any amin'ny Jesosy ndray tsika maka zay fitarihana zay pasteur zany hoe ny fahasoavana zany de tsy niala atao mihitsy fa atao foana pasteur mijanona atao foana ary niapitapita tamin'ny taranaka zany a le fahasoavana ka i Mosesy araky ny tenin'ny pasteur teo manao hoe tokony ana faretanareo rehefa azonareo zay lazay ny teny fikasana mba amataranareo sitrapon'Andriamanitra Mosesy ne tsy tonga de hoe tafavoaka tamin'izao pasteur fa nisy fotoana ny Mosesy raha efa hoe rehefa niala teo amin'ny tany Kanana teo amin'ny tany Egypta i Mosesy a ka niverina teo amin'ny tany Egypta hoe anafaka ny zanak'Israely nampitondran'Andriamanitra famantarana sy fahagagana tamin'ny alalany hoe reto famantarana reto amin'ny zanak'Israely mba hamantarana zanak'Israely fa zao marina naniraka anao niratra ny jamba tsangana malemy boka tonga de sitrana reto ny tena rehefa tsipy de lasa bibilava tamin'ny voalohany zanak'Israely niorakoraka be fa tamin'ny faharoa rehefa en'ny Farao zay hoe misy olona ho ny ran'Andriamanitra nafaka ny zanak'Israely i Farao ndray tsy mba niorakoraka fa zao ny plan'ny Farao hoe andao ampitombona ny fanompona ataon'reto zanak'Israely reto mba tonga azy reo kivy mba tonga azy reo hemotra mba tonga azy reo iady atrano de vao mainka nampahorony zanak'Israely ny Farao tamin'izay fotoana zay fa i Mosesy kosa pasteur efa nianatra tamin'ny tompo hoe marina io tenin'Andriamanitra io a tsy maintsy tanteraka hoe tsy maintsy afaka ny zanak'Israely rehefa ny tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy afaka ny zanak'Israely a de anjarako ny matoky a sy mankatozy rahazain'Andriamanitra fa tsy maintsy afaka io zanak'Israely io a ninona zavatra ataon'ny Farao eo ka i Farao de tsy nasakana zay programan'Andriamanitra zay satria ny anjara voatena ny zanak'Israely de zao miala tany amin'ny tany Egypta ary mandova ny tany Kanana de tanteraka izy eto amin'ity teny ity pasteur tanteraka izy eo ia zay no mahatonga na miteny hoe misy anjaranao ny anjaranao rehefa no tenenin'Andriamanitra izay de tsy maintsy tanteraka zay pasteur Alvarez tsisy afaka mandrombaka ny anjaranao amin'ny Jesosy tsy azon'ny fahavalonao rombahana io raha mbola mitoetra matoky fa io fotsiny mako ny olana pasteur Alvarez rehefa manomboka miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika nomboka kivy isika manomboka sanatry itsika miverina manota de lasa votsy hoe ampelantananao ny anjaranao
zay ny zavatra grave be pasteur ny anjaranao zany rehefa nytenen'ny tompo hoe ty de tsy azon'izan'izy rombany fa saingy amin'ny fotoana ianao manohatra an'andriamanitra miady amin'andriamanitra miverin-dalana kivy de mety horomba mihafa am'izay ny anjaranao amin'ny fotoana io fa raha mbola matoky ianao ka mijoro amin'ny fahamasinana i mosesy ane raha nyresaka an'izany ianao mosesy teo ampiandrasana an'ireo fandresena miezinezina mosesy nitondra ny zanak'israely mivoaka avy tany amin'ny tany Egypta teo ampiandrasana ny valim-bavaka rehetra mosesy tena navita ny fahadianana matetika mosesy navita nanamasy tena isaky mimetsika mosesy navita ny fandray akaiky tamin'andriamanitra mosesy tsy nanaiky ho kivy zany navita nandiny tena nanamasy tena ary zany natonga ny fandresena hatrany amin'ny farany jusque hatrany amin'ny farany tonga ny fandresena ary tsy azon'izan'izany rombahana azanao satria tao ilay ino izy ty lay hoe fitazoma mosesy hatramin'ny farany ilay sitrapon'andriamanitra ny tiako atongavana zany pasteur Alvarez de hoe ianao io mpiandratsana valim-bavaka io efa ao ny anjaranao efa manomana ho anao andriamanitra ary zay rehetra nytenenin'andriamanitra aminao tsy maintsy ho taterahany fa saingy mila faharetana mila finoana mila fijoroana amin'ny sitrapon'andriamanitra reo zavatra anankitelo reo ny tena mila ataonao faharetana voalohany finoana faharoa ary eo mpiandrasana mijoro amin'ny sitrapon'andriamanitra ozy izy voalaza baiboly hoe na de amono aza izy mbola anatena azy ihany ao ijopa zany hoe na de mafy aza ny adinao mbola mila mijoro amin'ny sitrapon'andriamanitra ianao kanefa ho ijopa anamarina ny lalako eo anatrehany joba zany teo mpiandrasana ny valim-bavaka irestauren'andriamanitra amin'ny fiainany dia nanamasy tena nijoro tamin'ny sitrapon'andriamanitra ozy izy tsara manao na de amono aza izy de anatena azy ihany aho kanefa anamarina ny lalako eo anatrehany teo mpiandrasana valim-bavaka zany joba de tena nanamarina ny lalana nanamboatra ny lalana ifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra azonao zay zay lesona ray voalohany lesona iray faharoa pasteur Alvarez momba nyreto levita ireto ihany zany le izy satria reto levita ireto moa zany levita sy mpisorona mako avy amin'ny taranaky levy daholo ihany izy ireo pasteur avy amin'ny taranaky levy daholo ihany zany izy ireo zany de tsy mimena anjara lova tao amin'ny taranaky Israely teo amin'ny tany Kanana zany hoe raha tiako azavaina géographiquement le izy de zao ohatra zany izy hoe resaka foko le izy zany ohatra eto Madagasikara zao misy foko 20 ohatra de efa voasokajy zany hoe ny fokony ihany ry Mananjary ny foko zao ary Fartsanos foko zao ary Tuléary ny foko ohatra ny tiany Diego ny foko anina ny Sianaka ny Mantondra Zaka ohatra de efa voazarazara ohatra zay zany fa nisy foko anankiray zany tao tsy nanana de io le fokony levita io azonao le fokony levita io zany tsy mbo nanana faritra de reo foko reo zany ratsorona naparitaka eraky ny firenena naparitaka tany Diego tany Tamatavy tany Mazenga zay zany raha hoe eto Madagasikara no hitondrana azy azonao naparitaka zany ny taranaky levy fa naninona moa izy ireo no naparitaka ireo zany le atao hoe mpisorona ireo zany le mpikarakara ny raharan'Andriamanitra asan'Andriamanitra zany reo ireo zany lay mpanina moa zany raha atsorony mpanao fanimpom-pivavahana ireo fa reo zany ny asany zany tsy mamboly ny asan'ireo tsy natao iopy ny asan'ireo tsy mitana birao fa eo amin'ny asa fanimpona fotsiny asa fanimpona fotsiny de zany natonga an'izy ireo tsy mimena tany ambolena tsy mimena anina satria zay mihitsy zany pasteur no tokony ho izy amina pasteur ny pasteur zany tena ara-baiboly dia matianina plein temps 100% zay zany ny tokony ho izy amin'ny pasteur ny pasteur zany pasteur tsy tokony hoe anao asa hafa hoe sady manao polisy ohatra no manao pasteur mety misy ihany ohatra hoe mpivarotra izy no lasa manao pasteur de sady ny tena asany zany mivarotra fa mba manao asana pasteur mitorotena izy reny le atao mi-temps filazan'zay zany amin'ny
amin'ny teny frantsay zay moa zany tena mampazava azy ohatra izy hoe polisy fa mba afaka mitory teny afaka mba manampy eo am-piangonana reny le teo mi-temps ny asany zany polisy mandray vola isam-bolana fa mba manao asa fanompony izy de mba mitondra titre pasteur azonao ny asany ohatra mety dokotera de misy olona ohatrany dokotera izy sady mba manampy eo am-piangonana mitory teny de sady le tena fonction tena andavanandro zany a de dokotera fa le pasteur zany ohatrany hoe mba anarana mba mpitory teny entiny fotsiny azonao tsara le tiako resahana re zany le teo mi-temps tsy ratsy zay azo atao zay ary be dabe ny olona manana anjara ao am'fiangonantsika be dabe ohatra zany misy pasteur ao mi-temps zany hoe sady manao asa hafa izy no manao asa fanompona an'Andriamanitra fa ireto le vita ireto zany de tsy mi-temps fa plein temps ny plein temps ndray de hoe ny tontolo androny ny fiainany iray manontolo de tsy manao asa hafa mihitsy izy akoatra ny asa nampitandrina zay le atao hoe plein temps ka raha ny tena izy zany pasteur ny olona responsable na fiangonana responsable na fiangonana anankiray pasteur Alvarez dia tokony plein temps mba ahafahany ho asan'Andriamanitra tena mandeha ara-dalàna mba ahafahany fiangonana io tena mandeha ara-dalàna ary tena miazakazaka io fiangonana io a dia ilaina ny pasteur na ny mpitandrina mba ho plein temps fa tsy mi-temps zany hoe raha tsorona de ny olona premier responsable fiangonana iray de raha ny tokony izy plein temps azonao tsara plein temps misy vokany be zay natonga an'Andriamanitra nanokana mihitsy reto le vita ireto sy mpisorona tsy mahazo miompinareo tsy mahazo mivarotra tsy mahazo manao asa hafa tsy mahazo mitana birao tsy mahazo manao miaramila tsy mahazo mamboly tsy mahazo maninona asa fanompona an'Andriamanitra ny ataonareo satria natokana mihitsy reo ary no amasitina ireo an'Andriamanitra ary natao reo ary nelanelana n'ilay vahoaka amin'Andriamanitra natao hikarakara ny ara-panahin'ny olona natao andamina ny ara-panahin'ny olona misy lesoka io pasteur Alvarez raha vo ny pasteur tompona andraikitra voalohany no mi-temps sady manao asaranofo izy no manao asara-pana expérience hitako ty de tsy afaka mandeha lavitra le fiangonana io tsy afaka mandeha lavitra io raha ny tokony izy zany ny premier responsable de plein temps izay mifandray akaiky amin'Andriamanitra 100% ny eritseretiny dia asan'Andriamanitra no eritseretiny azonao zato isan-jato tsy mieritreritra varotra izy tsy mieritreritra ninina ny herim-pony rehetrarehetra 100% tsy mizara ary sy mizara ary ato amin'ny asan'Andriamanitra azonao ny fitiavany rehetrarehetra ny andanin'ny sainy ny heritsainy ny andanin'ny heritsainy tsy mieritreritra version an'olona ary tsy mieritreritra hitakotrosa ary tsy mieritreritra hoe ahoana ny andoavana ny karama mampiasa ary 100% tonga de asan'Andriamanitra zay zany ny tokony ho izy mihitsy amin'ny toerana misy mpitandrina anankiray mpitondra fivavahana iray ny mi-temps afaka miara-miasa ao fa saingy aty amin'ny plasy sy aty ambadika zany hoe manampy ao amin'ny sehatry ny asan'Andriamanitra zay ny asana mi-temps ohatra hoe sady dokotera izy ny pasteur sady miaramila izy ny pasteur sady mpivarotra izy ny pasteur sady chauffeur izy ny pasteur de manampy aty ambadika fa tsy afaka makatoerana lohany ao anatin'ny fiangonana fa raha vo izy zay ny makatoerana lohany ao nefa mi-temps de tsy andeha am'izay loany ny fiangonana io misy fiangonana oatra mako pasteur ilay mi-temps ndray no lasa patron be de lasa mpitarika an'le fiangonana fa le plein temps ateo ariny de le vision le olona mi-temps no lasa tanterahana fa tsy vision le olona plein temps de io no mahatonga an'le asan'Andriamanitra misavoritaka miala any le tena tompon'le fiangonana am'izao ka mako misy an'zany am'izao hoe misy olona rehefa mba manamana mbola kely mba manamana katao kely manana clavier de bafla kely de anokatra fiangonana izy ampin'io zany ingénieur amina resaka informatique ohatra zany de mba mafanafana fo kely reny de izy miasa any ampiasanany de zao mitady pasteur izy ho karamaina mitondra fiangonana de tsy ny vision le pasteur no tanterahana fa ny vision any
vision ty le ingénieur ty de lasa tsy mandeha am'izay loany ny fiangonana io tsy mandeha am'izay loany satria le pasteur tokony ho tompona raikitra zato isanjato na ioana tsy fiangonana na ioana tsy an'andriamanitra mandray vision avy amin'andriamanitra fa raha vao mipastera no mizara roa ny heritseriny de tonga de tsy mandeha io fiangonana io miena le ositra ao anatin'le fiangonana azonao hoe sady mivarotra izy mitana grossiste mitana an'ry mitana an'ty no manao asan'andriamanitra de tonga de miena ny pouvoirany io ary miena ny ositra ao anatiny fa ny levita na ny mpisorona tonga de tokony ho zato isanjato ohatra zany ny atao amitsika ohatra ohatra ny pasteretina zao tsy manao taxi brosy a tsy mivarotra tsy mitana brao a tsy mieritreritra ny an'inona ny asan'andriamanitra zato isanjato ary mifantokoza na ny saiko na ny foko na ny fanako na ny vatako zato isanjato ohatrany daholo ny akamaroan'ny pasteur atao amitsika de ny fiangonana ny mamelona an'ireo fiangonana ny manome vola an'ireo velomany vady aman-janaka sinao zany ny atsika tonga pasteur ny pasteur tena zay mihitsy tsy mitady vola akoatran'ny asan'andriamanitra mifantoka amin'ny asan'ny tompo manao délivrance olona mivavaka olona mampahery olona mandray olona ambony brao mitory teny zany ny asana pasteur ary zany no mahatonga ny ositra andriamanitra matanjaka be atao anatin'ny fiangonana ny pasteur zany tsy natao isampatsapana eo sady mandamy mari manana ry metsena ry de mitatana tsena ry de makany Chine nandeha tsena de mibizina ry tsy manao zany ny atsika fa tonga de hoe mifantoka atao amin'ny fitondrana fanan'olona ary zay no aprosiana tokony ho takatsika zany nany mako tsika mametra-panontaniana hoe maninona ary ty fiangonana ity tsy mandeha mihitsy maninona ty fiangonana ity tena tsy eo zao maninona fiangonana eo zao zany le izy pasteur resaka problemana ino izy ty resaka problemana resaka zay fanolora-tena le izy tokony ho 100% ianao eo de lasa mizary lasa ndraindray 50% sisa ny asasany ary 10% nefa izy mitondra hoe misora-tena hoe izy ny premier responsable an'le fiangonana nefa 10% amin'ny fotoanany 20% amin'ny fotoanany no anaovany an'le asany to tsy mandeha zany pasteur raha vao zay andriamanitra mitady ozy izy ny tena andriamanitra any amin'ny Jakob any amin'ny Timoty raha misy mifidy ny asa ampitany raha ozy izy de mifidy asa tsara mifidy asa tsara zany no hoe tsara lavitra noho ny asa rehetra hitanao eto ambonin'ny tany tsara lavitra noho ny asana ministre prime ministre sy olombava-bahoaka ny asana mpitandrina ka tsy tokony hisy atakalinao am'izany ka rehefa 100% ianao hoe mpitandrina de tokony tsy zarazara mihitsy akoatran'le olona resako zany le hoe manana ny asany izy fa mba tianao ny asan'ny tompo de reny le pasteur mi-temps reny tsy maninona ka reny arany efa tsy hoe nanana fanolora tena zato isanjato izy fa ny tena pasteur zany de tokony 100% pasteur Alvarez mazava de mazava zay pasteur satria mahatonga an'andriamanitra pasteur teny zanak'Israely hoe reto olona reto de manamafy zay tenin'ny pasteur zay hoe zanak'Israely reto hoe nyreto levity reto de tsy manana tany manokana hoe efa natokana reto ny tanareo fa de naka tamin'ny zanak'Israely naparitaka araka ny tenina zay naparitaka ny antony de satria izy ireo no manao ny asa fanimpona ary ny asa fanimpony levita tamin'izany dia mafy tsy moramora satria izy ireo a no mitondra ny manao fanatitra zany tonga va zany le olona manao fanimpom-bevavahany na miderana ny tompo a fa le tena anisan'ny lehibe satria andriamanitra de andriamanitra fanatitra misy fanatitra maraina fanatitra atoandro fanatitra riva izy ireo no mandray fanatitra hoetan'ny zanak'Israely ary izy ireo no manelanelana araka ny tenin'ny pasteur teo a manota zany le zanak'Israely ho tonga avany le zanak'Israely a mitondra ondry hoe nanota de fahotana lehibe nataoko de ondry maromaro zany netiko avany de eo le zanak'Israely a milaza ny fahotana eo mason'le mpisorona zany eo mason'le levita zany milaza ny fahotana eo de ametraka ny tanany eo alohan'le ondry de amin'io moa andriamanitra no miasa de mifindra am'le ondry zany a le fahotan'ny zanak'Israely de le anina am'izay no asiany le mpisorona am'izay no mamono an'le ondry a mandoro an'le ondry de ny levita no mikarakarany iny hoe nioditra tao an'izao ny lavelona tao an'izao mampirehitra jiro a ary de miparitaka eraky ny zanak'Israely a izay zavatra zay tena tanjon'andriamanitra amin'io moa zany de hoe ny atonga ny zanak'Israely anina fifandraisana marakariva amin'andriamanitra satria rehefa tsy eo ireo mpisorona ireo rehefa tsy eo ny pasteur zany pasteur de zao tsisy tenin'andriamanitra azo tenenina aman'olona zany ary rehefa tsy eo le tenin'andriamanitra pasteur tsy maintsy mivily olona io
tsy maintsy tafiala amin'andriamanitra sy olo rehefa tsy isy tenin'andriamanitra raha misy zany mpanompon'andriamanitra anankiray tsy mahazo révélation tsy mahazo afatra avy amin'andriamanitra tsy tenenin'andriamanitra ndikan'izay le olona zay mifandray amin'ny olo io zany tsy tenenin'andriamanitra tsy misy afatr'andriamanitra de lasa tondraka manao ratsy ary rehefa manao ratsy le olona tavavila hiala amin'andriamanitra dia tonga am'izay reo karazana problème tonga amin'ny fantrana tonga ny aretina tsitrapanafody tonga nykorotana tokantrano tonga fizavorotana amin'ny asa tonga fatiantoka be de be ny loza ary miala ny loza ray de tonga ny problème ray miala ny problème ray tonga ny zavatra manahirany ray tsy afaka problème mihitsy satria nahoana tsy ao le tenin'andriamanitra tsy ao le tenin'andriamanitra fa rehefa ao le tenin'andriamanitra tonga aminao ny tenin'andriamanitra anka raisinao le tenin'andriamanitra avy amin'ny mpanompon'andriamanitra ary eo indrindra paster no mila mitandrina atsika mianakavy zay mare tenin'andriamanitra misy fotoana manko tsika mijery mpanompon'andriamanitra ray ohatra paster hoe ty paster ty a fantatra ozy izy nitoerana misy anazy any itaosy izy mipetraka ohatra na hoe zao ny vadiny a zao ny adresiny mety fantatra ao izy fa amin'ny fotoana izy rehefa miteny de ako fantatra ao fa tsy le paster amin'ny mahapaster azy no miteny amin'ny fotoana iny paster fa ny fanahy masina mihitsy andriamanitra no miteny amin'ny alalan'le mpanompon'andriamanitra ka tsy tokony ho raisinao tsony le teny avy eo a amin'ny olombelona azy so fa hoe andriamanitra no miteny amin'ny alalany de hoe raisinao zay teny zay rehefa andriamanitra miteny manao mila mifady alina ianao mpanompon'andriamanitra manentan'zay de mila mifady alina ianao mpanompon'andriamanitra miteny mila miara-miasa ianao de mila miara-miasa ianao mila manolo tena ho an'ny tompo ianao mila manafika ianao ohatra de mankatozy ala zay ny tenin'andriamanitra ary eo mipadiky zay fankatoavana zay de tsy maintsy misy fandraisana paster ary amin'ny alala amin'ny mpanompon'andriamanitra no itenenana ny tompo misy zavatra nety zay itenen'andriamanitra mivatana aminao izy ianao ankamanao hoe andriamanitra ô sokafo mihitsy ny lanitra ao de mitenena ianao mety tsy zay ny tenen'andriamanitra aminao fa amin'ny alalan'ny mpanompony andriamanitra miteny aminao de mampafantatra anao zavatra tokony ataonao zavatra tokony alenao ary eo mipadiky zay fankatoavanao zay de miseho voninahitr'andriamanitra paster ivavakytsika paster isotran'ny tompo mino fa zay fampianarin'zay de alalantsika maromaro mahakasika ny fitony raha-piangonana ary mahakasika ny anjara voatendry za mino fa voarain'le tolo retsy hoe paster za tena miteny anao mpijeryzao fandarin'zao misy anjaranao amin'ny tompo rehefa niteny anao niteny anao andriamanitra menao men'andriamanitra anao tyo ho ataon'andriamanitra aminao io mijoroa amin'ny fahamasinana io ampiandrasana an'io manana faharetana io ampiandrasana an'io ho tanteran'andriamanitra aminao zay rehetra nambarany ivavaka isika makasitraka indrindra tompo afaka nandray zany fampianarina sy teninao zany mino zay fa izany teninao zany any de nafanay mitombo nafanay mandroso nafanay miazakazaka indray androany ianao de nampafantatra anay mahakasika ny fiangonana ny fitondram-piangonana ny zavatra rehetrarehetra za matokotompo fa ireto olona ireto zao mpanaraka ny fandarina izao misy anjara avy aminao azy hoy hoe misy anjara avy aminao azy misy anjara zay tsy azon'ny fahavalo tsy azon'ny devoly tsy azon'ny mpanapotika orombahany fa ianao ny manampy azy ary ianao ny mitazy amin'ny nara maheran'i jesosy mitsodrano azy tompo ary mitany reto mpijery ny fandarina ireto izy fahasoavana ho raisy no ambadika zao fandarina izao amen amen hotany tompo anao paster Alvarez tany tompotompo veloma topoka manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsia ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur randiary malala heritina davidson sy ny pasteur tovina rivo tre marivona manasantsika rehetra tompoka